mazava fa mbola zay aty amin'ny ekipany Météo Madagascar hatrany no faly mandroso atokantranonareo. Manasa anareo ara naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola ato anatin'ny volonandro fahavaratra hatrany isika amin'izao fotoana izao ka noho izany mbola hitohy hatrany ny orana aty amin'ny tapany andrefany nositsika iny. Tapendrasiny ela kosa ary nareo fa dia atolotra anareo manaraka izao kosa ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rapitso sabotsy fasivy ny febroary 2024. Raha ho amin'ny maraina indray ny resantsika dia iseho ny sisan'oram-baratra aty amin'ny dia anaty morontsiraka Sofia sy Boeny iny fa ilatsaka ny orana aty Analanjorofo izany dia ho maina tanteraka kosa ny andro amin'ny faritra sisa. Raha ho amin'ny arivo indray dia eo ny oram-baratra ny amin'ny tapany andrefan'ny nositsika iny fa anao orana tandrifin-drahona mety harankotroka kosa izany ny atya faritany n'Antananarivo dia ho maina kosa ny andro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voalazaka teo. Raha ny maripana vinavinaina ho amin'ny ambany indrindra kosa ny resantsika dia 40 degré Celsius dia izao izany afaka nakaratra aty. Ny ambony indrindra kosa dia 3 degré Celsius zay hitantsika Tsohi ka hatraty Morondava aty izany. Toy izao kosa ny fivoaran'ny toetry ny andro amin'ireo nosy manodidina antsika sy ireo tanan-dehibe. Hanorana ny andro any Paris fa hifandimby kosa andrahona Simonsandro any Milan, Johannesburg, Nairobi, anaorana tandrifin-drahona izany any Bangkok. Ibalika ny masoandro ny any La Réunion fa anaorana tandrifin-drahona izany ny any Maurice dia hifandimby kosa ny rahona Simonsandro any Comores sy Seychelles. Dia izay indray ary mamarana ny fandaharantsika misaotra anareo nanaraka anay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.